nasan'ireo solombavambaoaka teny amin'ny anteny mera-pirenena ihany koa moa ireo filohana fikambanana sy syndika avy amin'ny sehatra tsy miankina nisy ny sosokevitra nivoaka tao anatin'izany mahakasika ny fomba fitakina ny hatra. Ny afa-po androany izy n'olona niny dia androany zay no natsony soa nefa ary amin'ny atao hoe faly tokoa zay natsony na dia tara ny antso natao anay satria afaka manome hevitra zay ao anatin'ny atao hoe tsikera tsy tsikera fa sosokevitra ihany koa nataonay ao anatin'ny andininy sasasasa maro satria ny eo amin'ny fizarana ny vola hoentina amin'ny loi de finance vaovao iny dia tokony hisy ny atao hoe transparence fanazavana tanteraka mihitsy fa miaina loatra ao anatin'ny culture tsy dia tena mazava na ny fomba ampiasana le vola ary ka sofa mba na afaka riantso anay izy. Somary mafimafiana le hoe l'évasion fiscale tsisy io ge problema dia zao ny olana tena olana mipetraka tsisy afa-tsy ny olona mandeha amin'ny ara-dalàna foana no tsy maintsy mbola ijinjainy ka ao ny tokony ho rafitra tokony mampetraka ny fanjakana mihitsy ary maika afa-tsy hoe resahana foana ny relance économique fiverenana ao anatin'ny tontolo iainana ao anatin'ny fandrarana kanefa tsy misy zavatra jerena hatrany amin'ny fotony mihitsy hatramin'izao hoe ahoana izareo informel be dia be zay tsy manara-dalàna reo dia mbola hitombo ary ny olona ao anatin'ny secteur formel amin'izao fotoana zao dia mbola tsy maintsy hitsimbadika ary anao tsongolo batita mihitsy avy hatrany hiditra ny anatin'ireny satria any mitsita ary tsisy mifandoavam-bola tsisy neny amin'izao fotoana zao nefa milaza izy fa hanomboka lain'ireny satria na ny artiste ary zao amin'izao fotoana zao artiste tsy formel dia ho taxena dia mba rehefa taxena reny dia mba tokony ho taxena daholo na entreprise rehetra fantarina eo ke afaka mijery mihitsy hoe misy fomba be dia be ane ny fampijerena fa io mo fitantanana fanjakana ny fanjakana manao azy fa ny secteur privé zay tonga dia asa eo ny anay ary zay mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny tokony hiaraha miasa ao anatiny ka zay faly satria ny raisin'ny rareo ara-dalàna. Tokony misy hoe zany dialogue bebe koa entre anareo sy ny dialogue tokony misy aloha be mihitsy mifady sy androany hariva ny tapahana dia androany no maray zay no atsony zay satria andrafitra ny loi de finance 2015 ireny so amin'ny octobre enganie mba ho octobre 2014 ny anaovana ny 2015 fa tsy ho efa vita le izy zay vao atsona indray any amin'ny mois de janvier 2015.